dia faly miarabantsika rehetra mandre izao tenin'Andriamanitra izao indray. Androantsika dia mba hijery hisafidy hoe inona moa ny antony hanompoantsika an'Andriamanitra. Zava-dehibe ny fidianantsika antony. Maro ny antony fa androantsika mba hisafidy anankiray. Eo amin'ny fiainana tokoa mantsy dia rehefa mazava ny antony dia mahatonga anao azoto izay. Hitantsika ny vitsika mandehana any amin'ny vitsika lay malaina ho ny tenin'Andriamanitra dinio ny fanaony ka mba endre, fa tsy mba manana komanda na mpifehy izy, fa izy nefany mamorony ihany raha fahavaratra. Ny antony hoe iasany io vitsika io tsy mitsahatra zany rehefa mahita potomofo. Ny antony dia izao, sakafony rehefa fahavaratra eo. Izay mahatonga azy mazoto dia mazoto dia mazoto mihitsy ny vitsika, satria mazava aminy ny antony hoe sakafontsika raha fahavaratra angety na tsisy komandy ary dia mazoto izy, tsy malaina mihitsy izy satria sakafony raha fahavaratra. Betsaka ho iaho ny antony azontsika apetraka hoe inona moa ny antony hanompoantsika an'Andriamanitra. Fa androany dia tia hampahery anao mba hifidy ilay tenin'Andriamanitra izay. Fantatra eran'izao tontolo izao. Ao amin'ny Jaonina toko 7:6 hoe fa toy izao ny itiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fanana fiainana mandrakizay. Angalantsika antony telo tenin'Andriamanitra io. Antony voalohany dia izao, fitiavan'Andriamanitra. Izay zany ny antony voalohany anosika antsika hampahery antsika hanompo an'Andriamanitra hoe tia Andriamanitra. Noho ny fitiavan'Andriamanitra dia nomeny ho any zanany lahatokana, nomeny ho foatoaty eo ambony hazo fijaliana, nomeny handatsaka ny rano teo ambony hazo fijaliana mba ho famelana ny heloka. Tena tia Andriamanitra. Nomeny ny zanany lahatokana hanafaka, nomeny ny zanany lahatokana hanavitra, nomeny ny zanany lahatokana hamonjy, eny nomeny ny zanany lahatokana mba hatonga hoe ao amin'ny maizina dia ho tafafindra ao amin'ny mazava. Eo ambany fahefan'ny Satana dia nomeny ny zanany lahatokana mba ho tonga ho tafafindra eo amin'ny fahefan'ny zanany malalana. Fitiavana lehibe zany. Ary ny fitiavan'Andriamanitra atsika, ny fitiavan'Andriamanitra dia fitiavana tsy misy fepetra, fa tena tian'Andriamanitra amin'izao mahizy antsika izao tsika dia tena tian'Andriamanitra. Izay fitiavan'Andriamanitra izay izay no zava-dehibe apetrakitsika hoe antony hanompoantsika an'Andriamanitra hoe Andriamanitra manompo anao Jesosy manompo anao satria tia loatra ianao. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Tena lehibe ny fitiavan'Andriamanitra, tena tia Andriamanitra. Natolotra Jesosy mihitsy ny ainy hamonjy noho ny amiko natonga an' Jesosy hanolotra ny noho izany. Tiako Jesosy satria tia izy. Dia izay mahatonga hanaradia azy, izay mahatonga azoto manaradia azy tahaka an'ireo vitsika. Nazava ny antony, mazoto manompo an' Jesosy mazoto manaradia an' Jesosy satria tena tia Jesosy. Resy lahatra ny fitiavan' Jesosy zava-dehibe amiko ny fitiavan' Jesosy, tena sarobidy amiko ny fitiavan' Jesosy. Noho izany mitohy manompo an' Jesosy. Antony faharoa amin'ny Jaonina toko 7:12 dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe mba tsy ho very. Ny antony faharoa koa zany hanompoana an'Andriamanitra dia mba tsy ho very.
ry havana izay manatrika eto amin'ny toerana ity ao ambadika izao fiainana izao koa resahan Jesosy matetika izany. Inona moa ny soa azon'ny olona raha mahazao Jesosy kanefa very ny ainy. Misy fahaverezana ao ambadika izao fiainana izao, ary fahaverezana tena mahatsiravina satria fariafy sy ny fara mandrakizay. Na Jesosy raha tena niteny mihitsy hoe tsara ho anao raha ny tananao na ny tongotrao na ny masonao mitondra fanafitoana, tapao izy, esory izy, fa tsara ho anao tokatanana, tokamaso, miditra amin'ny fiainana toy izay manana maso roa, tanana roa, tongotra roa nefa ariana any amin'ny fariafy sy ny fara satria any dia toerana fijaliana sy fanaitainana mandrakizay. Noho izany ny Antony Hanompoantsika an' Jesosy dia tsy te ho antsika satria izay manompo an' Jesosy dia voavela heloka noho ny rahan' Jesosy ka tsy makany amin'izany fahaverezana mandrakizay izany. Matahotra no antsika dia izay mahatonga antsika hoe aleo ihany manompo an' Jesosy. Na Satana range matahotra no any ary io toerana io dia tsarovy tsara fa tsy natao antsika io fa nataon'Andriamanitra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Noho izany antony faharoa dao mba anaovantsika tahaka ny vitsika mazoto manompo an'Andriamanitra satria tsy te ho any amin'ny farihy miletra afo sy ny farantsika, tsy te hanana fiafarana ratsy, tsy te hanana fiafarana any amin'ny fijaliana mandrakizay. Zay mihitsy zany ny antsika hoe tompo Jesosy eo, anompo anao any antony dia zao, tsy tiako raha hialy eto dia hamatana fijaliana, fanaitainana, fangirifiriana mandrakizay. Zay ny antony faharoa, izany hoe tahotra ny ho any amin'ny farihy miletra afo sy ny fara. Mila matahotra an'izany tsika, ndraindray mantsy misy fino ohatrany hoe tsy matahotra an'izany dia mora miala, tsy manompo an'Andriamanitra fa izao. Aoka ho anisan'ny antony hanomponao an'Andriamanitra dia nitahotra ao tsy ho any amin'ny farihy miletra afo sy ny fara. Antony fahatelo dia mba hanana fiainana mandrakizay. Jesosy dia izay mihitsy ny ahoapony sy ny sitrapony, ny hanome antsika ny fiainana mandrakizay. Misy fiainana tsara lavitra, fiainana feno voninahitra, fiainana feno fifaliana, fiadanana, firavoravoana sy fahasambarana mandrakizay izay noman'i Jesosy. Izay ny antony hanompoantsika an'Andriamanitra te hiditra amintsika, mba te ho tsara fiafaritsika. Dia izay no mahatonga antsika hoe mazoto manompo an' Jesosy tahaka an'ireo vitsika. Manompo satria ny antony mangeta hetsika no any an-danitra, maniritsika no any an-danitra, mba te hiditra any an-danitra tsika dia mahafantatra fa fandalovana eto amin'izao tontolo izao ty. Tsy haritra eto tsika, fa raha hialy eto ary tsika dia izao, misy lanitra vaovao sy tany vaovao izay efa nomanin'Andriamanitra atsika. Noho izany ary ry havana izay mandre izao afatry ny tenin'Andriamanitra izao, averiko indray hoe ny zavatra rehefa asianao antony dia teraka fahazotoana izay, teraka fahazotoana. Raha tiantsika ny azoto eo amin'izao fanompona an'Andriamanitra satria izay tena ilaina, indrindra fa amin'izao andro faran'izao mila kristianina mazoto manompo an'Andriamanitra. Ny olana ange amin'izao raha mandinika tsika dia betsaka ny kamo malaina manompo an'Andriamanitra mipino. Fa raha tiantsika ny azoto tahaka an'ireo vitsika izay tsy mitsahatra, tsy mety vizana mihitsy, dia mampahery anao androany. Betsaka eo ny antony fa anisany apetrao antony manosika anao hanompo an'Andriamanitra, apetrao anisany antony mampazoto anao hanompo an'Andriamanitra. Raha misy olona zany manontany ianao hoe fa inona moa no mahatonga anao tia manompo an'Andriamanitra mandeha foana ity mamonjy fiarahamiangona andavanandro, mamonjy fiarahamiangona alady maraina, mamonjy fiarahamiangona alady hariva, mivavaka,
efa inona ny antony, fa inona mahatonga an'izany dia valianao tsotra hoe ny antony dia zao. Tia loatra Jesosy. Lehibe loatra ny fitiavan'i Jesosy aho. Noho ny fitiavan'i Jesosy aho dia zao mba tia azy koa dia zay mahatonga manompo azy. Ny antony faharoa dia zao. Raha iaho eto tsy te ho any amin'ny farimy rehetra afisolofara, tsy te hijaly mandrakizay aho, tsy te ho any amin'izany fanaitainana mandrakizay zany aho. Zay ny antony ivavahako, zay ny antony anompoko an' Jesosy, zay ny antony azotoko. Ary antony fahatelo dia zao, mba te hiditra ny lanitra. Paoly dia zao no nataony maniry hiala satria tsara lavitra zany. Misy toerana tsara lavitra. Mba te ho any amin'ilay toerana tsara lavitra, any amin'ny fiainana mandrakizay aho. Raha zay no apetrakitsika ho antony aho. Ary za dia tena resy lahatra amin'ny foky rehetra. Fa raha ny kristianina rehetra manerana n'izao tontolo izao no mametraka an'izay Jaona 7:9 zay ho antony sy fototry ny fanompony an'Andriamanitra, azoto tena azoto faran'izay azoto hanompo an'Andriamanitra tsika ary tsisy malaina. Mirary soa indrindra tompoko a, dia mirary ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahin'Andriamanitra ho antsika rehetra. Tahin'Andriamanitra tsika.